Zavatra eo tongotrao. Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atunguchao izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izai ainuchalanao kairote Itwechapechaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalana kahirote nyavyamina itwechapechaka wampunaya irote nyavyamina itwechapechaka wampunaya. Eny ary tonga eo amin'ny famaranana ny lesona Zaza Minono isika. Efa sabata faefatra sahady mandeha ny fotoana tapitra ny lesona. Eny ary andeha ary matombokontsika indray araka mahazatra ny fotoana ifampiarahaba isika ao aorianany isa telo. Isa, roa, telo. Manaona falitafaona raha vao mahitanao manaona ianao manaona tompoko. Efa eo ve ilay Zaza Minono eny lesona? Eny ary andelo isika iaraka hivavaka indray. Akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso. Misaotra anao izay Jesosy eo fa afaka nandalo sabata telo sahady hiditra fahaefatra. Misaotra anao izahay satria omenao fotoana hanafantaranay ny tantaran'ny Noa. Ampio izahay mba hatadidy tsara. Misaotra Jesosy eo. Amen. Eny ary lesona faharoa efa mahay daholo miara-mamerina ary. Lesona faharoa ilay sambo lehibean'ny Noa. Tsy anjery ny famindrapon'i Jehova no iraiko mandrakizay. Bravo! Efa tena malama ny lesona. Eny ary andeha avy hatrany dia hoarahintsika indray ny lesona. Nandefa sambo nivoaka tany ivelany Noa, tonga ilay vorona, nandefa vorona, tonga ilay vorona nitondra ravikazo. Inona ny dikany? Mahazo mivoaka avy tao amin'ny sambo fiara Noa. Nivoaka ry Noa, nivoaka ny biby. Dia inona nataony Noa? Nisaotra an'Andriamanitra izy satria no karakarain'Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra, zao Noa, satria nareo nankatoa, satria nareo nahay ny aino dia zao anao fanekena aminareo dia andeha ho asiako havana, asiako marika ino miloko isan-karazany be dia be iny ino natao hoe havana. Asiako havana eny amin'ny lanitra ho famantarana fa tsy anao safodrano intsony mandrakizay. Dia tena nataon'Andriamanitra raka izy iny ny havana iny ho famantarana fa tsy izy intsony ny safodrano. Dia nisaotra n'Andriamanitra i Noa. Faly Noa satria natanteraka ny baikon'Andriamanitra. Faly Noa satria no karakarain'Andriamanitra. Faly Noa sy ny fianakaviany satria tia azy Andriamanitra. Endreza ny fitiavan'Andriamanitra antsika raka izy. Fa karakaraina isan'andro, omeny sakafo, omeny rivotra,
omeny orana, omeny fitafiana, omeny izay rehetra ilayntsika satria tiantsika izy tahaka ny fitiavany dada sy neny antsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika mihoatra azy. Eny ary vitatreo ny lesona. Andeha averintsika farany ary ny lohateny sy ny tsianjery. Lesona faharoa, ilay sambo lehiben'ny Noa. Tsianjery, ny famindram-pon'i Jehova no iraiko mandrakizay. Eny ary rakizy, faly niaraka taminareo ary mbola fary iaraka aminareo indray amin'ny heriny fa lesona vaovao indray no hitantsika amin'ny heriny. Koa dia andeha ary tsika fanao veloma aorianany isa telo, isa roa telo. Tia mifanao veloma, 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 tia mifanao veloma amin'ny herindray, veloma tompoko, mandra-pionandray are. Isaorantsika indray Andriamanitra fa nomeny anjara fotoana indray sika Zaza Bodo mba hafana mianatra ny teniny sady nomeny sabata fitsarana kongesika. Dia isaotra anazy indray izany sika izao dia akambana ny tanana, aondrika ny loha, akipy ny maso, hiara hivavaka isika. Jesosy zokinay misaotra anao indray izay fa omenao anjara fotoana eto amin'ity fandaharana ity, na dia Zaza Bodo aza dia tianao zahay. Misaotra anao koa zahay fa mbola afaka mitsahatra miaraka aminao amin'izao sabata izao. Omeo fanahy mba hanana fahendrena ny ankizy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohatenin'ny lesona izay ianarantsika rakizy dia hoe ny teny fikasan'Andriamanitra ao amin'ny havana. Ny teny fikasan'Andriamanitra ao amin'ny havana. Eny amin'ny lanitra eny ange izany havana izany rehefa avy ny orana matetika no miseho ny havana. Ny tsianjerisika dia ao amin'ny Genesis 7:7. Ny havako efa napetrako eny amin'ny rahona ho famantarana. Ny havako efa napetrako eny amin'ny rahona ho famantarana. Andriamanitra ingeny tena izany. Dia andao indray sika hiaraka manisa telo indray dia miaraka mamerina izany tsianjery izany. Isa roa telo. Ny havako efa napetrako eny amin'ny rahona ho famantarana. Bravo! Andao indray arahantsika ny tantara. Taitra be ireo biby. Nieka miata amin'ny namany amin'ny tahotra ny elefanta. Tsy nitsahatra ny resaka ny rajako sady niodikodina tao anatin'ny trano fametrahana azy. Ny kikika ny boloka. Dodina ny voaka ny samby fiara avokoka iny rehetra. Farany niteny taminao Andriamanitra. Izao ny fotoana andaozana ny samby fiara hoy izy. Nandeha fanjely Andriamanitra noho izany. Amola varavarana mavesatra. Niazakazaka teo amin'ny tetezan'ireo biby. Nanao tongotra katoka ny soavaly. Ny tsambikimbikina aoka izany ny kangoroa. Ny kopa kelatra ny voromahery ary ny herona ny liona. Asambarana ny tsapanao sy ny ankonany. Valika aoka izany izy ireo satria ny ivelan'ny samby fiara. Nefa nalahelo izy rehefa nahita zavamaniry teo ivelan'ny samby fiara. Ratsy tare aoka izany ny tany. Na dia naniry teny rehetra teny aza ny ahitra maitso ka nanomboka mipotra ireo zanak'azy dia tsy mitovy mihitsy tamin'ny tany tsara tareny laozany mialohan'ny nidirany tao anatin'ilay samby fiara no tazana. Nefa voaro izy ireo. Nitazona ny teny nomeny Andriamanitra. Nanangana alitary Noa izany ka nasainy vorona nodidina izany ny ankonany. Nisaotra n'Andriamanitra izy ny amin'ny fanatanterahany teny fikasana nomeny ka namonjy azy ireo tamin'ny safotra ny mandoza. Nideran'Andriamanitra no fiarovana izy dia
nanome fitahiana manokana ho an'ny azy ny ankonany Andriamanitra. Aoka hanana zazakely marobe ianareo i Andriamanitra fenoy ny tany. Nanome teny fikasana ho azy ireo Andriamanitra avy eo. Nanao fanekena aminareo ny amin'ireo izay ho avy manaraka anareo. Tsy andringana ny tany manontolo amin'ny savidrano intsony na dia hilatsaka aza ny orana. Jereo eny amin'ny lanitra ka ho hitanareo ny famantarana ny teny fikasana omeko. Nijery ambony no asy ny ankonany, avana mamirapiratra no niseho teo amin'ny lanitra. Tsy mbola nahita toy izany izy ireo taloha. Isaky mahita avana eny amin'ny lanitra ianareo dia hoy Andriamanitra dia matoki fa hanatanteraka ny teny fikasana nomeko aho izy. Nitoetra teo anilan'ny alitalana nandritra ny fotoana ela no asy ny ankonany. Nanao hira fiderana izy, nanao vavaka fisaorana, nanana famantarana izy ireo ny havana. Fantany fa hitazona ny teny nomeny hatrany Andriamanitra. Mbola mitazona ny teny fikasana nomeny Andriamanitra dia nametrany ireny havana eny amin'ny lanitra eny. Amin'ny fofenaravoana indray raha izy namako ny ara-pahako anareo tsirairay avy tratry ty sabata mahafinaritra ity. Jesosy ene hitasy momba anareo manokana. Raha hiaraka amekiny eto ny loha hevitra favalo isika izay manao hoe fanamelohana ho faty. Fanamelohana ho faty. Ny andalan-teny izay nataontsika tsy enjery dia ny rahantsika nahita taiza re tao amin'ny Salamo 4:17. Salamo 4:17. Andonge rahantsika mameriny ary ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy. Ary ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy. Salamo 4:17. Eny tokoa rakizy namako, mananafatra mafonja ho azy ianao Jesosy androany dia tsy inona izany fa izao mideran'Andriamanitra tokoa ingatsika rakizy raha totsika ka makasitraka azy tamin'ny rovany atsika sy nanafahany atsika teo amin'ny fiainantsika ary indrindra nanafahany atsika tamin'ny fahotana. Dia andonge ho arahana ny tantara. Efa mba nanao lalao ve ianao ka ianao ny voafonja na voatazona tamin'ny toerana iray rakizy? Avy eo anefa ianao dia nafana na navotana. Ho an'ny zanak'Israely dia tsy lalao izany. Voatazona tany Ekipta nge izy ireo kanefa Andriamanitra dia nanana drafitra hanafahana azy ireo. Nomen'Andriamanitra asa manokana tokoa rakizy Mosesy. Intsivy izy no nandeha tany amin'ny Farao sy ny angavy azy andefa ny zanak'Israely. Intsivy koa ange Farao no nanday koa dia nandefa loza teo amin'ny tany Andriamanitra. Tonga rano, sahona, moka, lalitra no nandrakotra ny tany. Maty ny biby fiompy, nisy vairatsy mahatsiravina nampijaly ny olona, nisy avandrana nimba ny voly ary izay sisa tavela dia nohan'ny valala. Nandritra ny loza fakany dia nisy aizina nandritra ny 3 andro ange. Natahotra hivoaka ny trano ange ny vahoaka tamin'izany. Taorian'izany rehetra izany Farao dia nandrahona mona Mosesy raha mbola niaona tamin'izy. Kanefa Andriamanitra nilaza tamin'i Mosesy ny amin'ilay loza farany sy mahatsiravina indrindra. Dia hoy ange Andriamanitra mbola hisy loza iray farany. Aorian'izay dia avelan'ny Farao andeha ianareo. Haniraka anjely mpandringana manirana ny Ekipta raha misasakalina. Ny zaza voaloha teraka rehetra dia ho faty avokoa. Ny olona kosa nefa dia arovako raha manao izay anditiako azy. Natsoiny Mosesy avokoa ny vahoaka manontolo. Ry zanak'Israely avika ianony tahakidalana nomen'Andriamanitra ho antsika. Ary raha ho atsakany sy andavana izany dia tsy hiara-ny loza ianareo. Ny olona manao tsinotsinona izany ange dia ho faty tokoa Tsy maintsy nifidy zanak'ondry tsy misy klema iray hektaona ny fianakaviana tsirairay rakizy nandritry ny 4 andro. Amin'ny fotoana filetian'ny masoandro ny ray isam-pianakaviana dia amono ny zanak'ondry sy tahiry ny sasany amin'ny rà.
afafazo amin'ny tolàna sy ny tatom-baravakana eo amin'ny fidirana amin'ny trano. Aorian'izay dia tsy misy na iray aza mahazo mivoaka ny trano ambara-pamarain'ny andro. Andefa anjely-pandringana manerana ny tany Egipta manontolo mantsy Andriamanitra ho faty ny voalohan-teraka ao amin'ny fianakaviana rehetra. Ka tsy hisy na iray akory aza ho faty ao amin'ny trano izay misy rà eo amin'ny tolam-baravakana ho lalovan'ny anjely ireny trano ireny. Tsy maintsy atsatsika ao amin'ny afo ny zanak'ondry ka haninao miaraka amin'ny anana mangidy sy mofo tsy misy masirasira. Sikiny ny valahanareo ary asio kapa ny tongotrareo rehefa mihinana izany ianareo. Raha misy sisa tsy lany ny zanak'ondry dia doroy amin'ny afo. Raha toa ka vitsy ny fianakavianareo ka tsy mahalany zanak'ondry iray manontolo dia manasa fianakaviana hafa hiara-mihinana aminareo. Kanefa ireo fianakavianareo dia tsy maintsy manisy raha eo amin'ny tolam-baravaran'ny tranony hafa. Rehefa tonga ara ny fotoana dia naray ny fianakaviana rehetra tao amin'ny zanak'Israely atsaka sy andava ny taridalana rehetra. Mipetraka ao an-trano ny rehetra ambara-pahen'ny antso manao hoe efa lasa avy amin'ny tany ny anjely-pandringana avy amin'ny Jehovah. Maty avokoa ny voalohan-teraky ny Egiptianina rehetra manomboka amin'ny Farao ka hatramin'ny mpanompo ao ambany indrindra. Nanapa-kevitra i Farao no ny fakany inge hanatanteraka izay irian'Andriamanitra ka nilaza amintsika mba handao ny firenena. Tapa-kevitra i Farao no ny fakany fa anao izay nangatan'Andriamanitra nasainy niainga handao ny firenena ny zanak'Israely. Nilomaina pirina ny fananany rehetra, nangataka volamena, volafotsy tamin'ny Egiptianina tompon-tany inge izy ireo falifaly ny fampilaza izy ireo hoe afaka isika afaka ihany isika. Nanjary fantatra amin'ny anarana hoe Paska inge izany sakafo izany rakizy. Nankalazainy zanak'Israely isa-taona izany mba hampahatsiaro azy ny namonjen'Andriamanitra azy tamin'ny tanànan'ny Egipta. Ny vahoaka Jiosy dia mbola nankalaza izany hatramin'izao fotoana izao. Ny Paska ihany koa inge dia fampatsiahivana ny tena fikasana sy ny teny fikasana fa i Jesosy dia ho avy sy ho faty noho ny fahotantsika rankizy. Tahaka ny ran'ilay zanak'ondry nanavotra ny voalohan-teraka tamin'ny Paska voalohany no amonjeny Jesosy atsika rehetra amin'ny fahotantsika tamin'ny fahafatesana. Raha mino sy tian'i Jesosy isika dia azontsika atao no misafidy ny aina any an-danitra noho ny fahafatesan'i Jesosy. Endre manahoana re izany atsakan'Andriamanitra izany Oveny Zatovo namako rehetra ndreo eninareo miaraba ryseha dia manasanse anaraka ny lohahevitsika hatramin'ny farany ary dia miaraba anao ihany koa tratran'izao sabata izao. Andray lesona indray ho amin'ny fampitinana ny lohahevitsika Zatovo ilay lohateny manao hoe sapanandalana. Sapanandalana. Efa nahita sapanandalana ve isika? Sapanandalana dia sapanandalana. Aiza ny safidinao le aty amin'ny avisa le aty amin'ny akavanana zay moa zany le sapanandalana. Misy lalana anankiroa misampana akavanana sa akavia à gauche droite. Safidy, misy safidy zany ny zavatra atao rehetra, ny lalana ale rehetra dia misy safidy. Fa na ho amin'ny tsara zany na ho amin'ny ratsy, na mazava na maizina. Dia misy lesona mandrakariva moa tsaroko rehefa mikesika an'ity hoe safidy ity dia ny hoe ny fiainantsika Zatovo, ny fiainantsika tanora dia taka ny fitsipika, taka ny règle anankiray lava be. Dia ny atsasany mangidy, ny atsasany mamy. Dia misafidy ianao hoe inona no hohaninao voalohany indrindra na hoe inona no iainanao voalohany indrindra, le tapany mangidy voalohany sa le tapany faharoa mamy. Dia matetika moa tsika misafidy hoe aloha mangidy dia izay vao mamy. Dia misy moa misafidy hoe aloha ny tonga dia le mangidy mihitsy dia avy eo mamy, na hoe ny mamy aloha ka dia izay vao mangidy. Fa safidy avokoa zany rehetra zany. Dia izao nolazainy tantara faharoa toko faha 9:7. Fa ny mason'i Jehovah mijery ny tontolo eny erany tany rehetra mba hisehony aman-kery amonjy izay manana fo mahitsy aminy. Adaly ianao tamin'izany ka dia hisy ady azo anao hatramin'izao.
masony jehova dia mijereny tontolo eny ny safidy zay ataontsika zany dia hitan'andriamanitra izy io ary andriamanitra io dia tsy dia mijery loatra ny lasanao fa ny safidinao androany ny tena jereny hoe ho aiza indray ty zanako ty andeha ho aiza ity tanorako ty tsika dia mieritreritra hoe ny lasako zao dia tena tadidin'andriamanitra mihitsy tsy dia zay loatra fa ny lalana izoranao zao ny tena jeren'andriamanitra hoe ho aiza indray ianao dia aoka nina safidy tsara mandrakariva isika ny zavatra nitranga tamin'ny vahoaka israelianina dia zao satria ireo moa zanak'andriamanitra izy tomantsika lesona levona ny voninahitry ny Israely satria nanana safidy ratsy izy ianao raha vao diso safidy ka safidy ratsy dia levona ny voninahitra tsy misy voninahitra intsony lasa nisy fiemorana ilay vahoaka voafidy zanak'Israely nge dia vahoaka voafidy ianao io koa dia zanak'andriamanitra voafidy ianao kanefa niembotra aza miembotra ny fiemoran'izy ireo moa zany raha fitinana dia zao hoe nisy 500 ny mpaminany bala ary nisy 700 ny mpaminany ny asera lasa zany no ny anteran'izy ireo niembotra dia ny saraka iry zareo saraka tamin'ny sitrapon'andriamanitra ny zanak'Israely fa dia ny bala sy ny asera no ny anterany teo dia zay no natonga ilay voninahitra ny ala tadio fa fampitehana mandrakariva ny mitranga rehefa diso ny sampanandalana hitondrantsika ny fiainantsika andriamanitra nefa tiany zanak'Israely dia zao nandefa mpaminany mahery andriamanitra mba hahatonga azy ireo hiverina satria tena niembotra dia nandefa mpaminany andriamanitra ary tanora namako raha toka efa niembotra ianao miaino an'izao loha hevitra izao dia miverena fa tsy mahatsara anao ny fiemorana mivavah miverena amin'andriamanitra fa manjary potika ianao miala ny voninahitra lasa tsinitsinina ianao zany hoe na dia nanao adalana raha ny zanak'Israely diso ny sampanandalana nandehanany dia mialanenina ny fomba rehetra andriamanitra mba hiverenana izy ireo satria tiany ianao tiany ny zanak'Israely vahoaka voafidy ireo ianao koa vahoaka voafidy matoa ianao maino an'izao loha hevitra zao dia voafidy ihany koa ianao ka dia ny avatra ao anao dia zao hoe miverena efa hitanao ny sampanandalana andananao hoe tsy nety aza miroso itsony fa miverena ao amin'ny tsara ary ianao zay efa mandeha amin'ny tsara dia aza miembotra ao amin'ny ratsy na dia hoe zany ara ny lamody na dia tsy be mpanaraka raha ny zavatra ataonao dia mandehana satria ny tsara iny no efa nampianarin'andriamanitra antsika zay lay sampanandalana irariko mba hanina safidy tsara ianao io mirary sorsia andao isika ihira atao feo mirindra pitraka ireo kivy andao asina mozika ary mahotafita fa mahery Kristy andao hitory hatrany ny fanantenana fa izy aneno ampitony tsy hoe litsony io avy izy fanindrony akanireo rehetra azy iriray tony jiro nomena itsilo ny aizy mpanay ity tony many mpitady izay latsaka ankady laly ny fahotany to misintona miakatra sady manafaka geja sy fonjamby to manokatra lalana mandray tanananao mitady vonjy andao isika ihira atao feo mirindra petraka ireo kivy andao asina mozika ary mba hotafita fa mahery Kristy andao hitory hatrany ny fanantenana fa izy aneno ampitony tsy hoe litsony io avy izy fanindrony akanireo rehetra azy ira mitondra afatra sy famonjena ka any aorinany de fiaina na lafatra raha manantena lay ary ankotrary indro fazaraiko aminao zay aiko mikasika ny Kristy aoka ino sy anolo tena ho azy fa miandry antsika izay andao
sika ihira tao femirindra pitraka ireo kivy andao asina mozika le maotafita fa mahery kristy andao itoiratrany mifanantenana fa izany no ampitony tsy oelitsony o avy izy fanindrona kanireo rehetra azy andao sika ihira tao femirindra pitraka ireo kivy andao asina mozika le maotafita fa mahery kristy andao itoriatrany ny fanantenana fa izany no ampitony tsy oelitsony o avy izy fanindrona kanireo rehetra azy tsy oelitsony o avy izy fanindrona kanireo rehetra azy raha isina ho tombontsoa fifaliana ry ery lehibe ny ampandrosoanao indray a andray ny fandarana zay raha ntsika manao jeritodika ny herinandro fahavalo a amin'ilay lohahevitra zay anarana ny bokin'ny salamo mandritra ity telo volana ity ny lohateny dia manao hoe fahendrena hoenty miaina ampaamarinana fahendrena hoenty miaina ampahamarinana sady miaraba ny namana teknisianina miarabanao mpanaraka ny fandarana ihany koa ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ao amin'ny salamo fa 70 ka ny andininy faharoambinifolo no andininy zay nataontsika tsy anjerina hatrany herinandro manao hoe mampianaranay anisany andronay mandalo azonay voendry salamo fa 70 ka ny andininy fa aroambinifolo andeha eraka ivavaka aloha isika sady saotran'andriamanitra no angataka ny fanatrehany raha tsara be fitiavana ny an-danitro misaotra satria omenao tombontsoa sy fahafahana indray zahay hianatra ny teninao meo fahazavan-tsaina avy amin'ny fitarian'ny fanainao masina zahay avelao eloka ka vonoy ny fahadisoanay ary eo ka hita fifaliana amin'ny fianarana ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny are mino fa efa tsindrindaony ianao a anao jeritodika hitsimpona n'ireo lesona sarobidy zay nitovozitsika nandritra iny herinandro iny maro amintsika no mieritreritra fa ny atao hoe manam-pahendrena dia ireo manana fahalalana midadasika amin'ny sehatry ny siansa ny filozofia ny tenim-pirenena ny aitarika ny dokam-barotra ny teknôlôjia vaovao ary mety ny teolojia koa aza zay hananana maripaizana ambony ataontsika hoendry ny olona manana an'izany fahalalana zany saingy mihoatra noho izany ny atao hoe fahendrena rehefa mijery ny soratra masina isika satria midika ho fampiarana tsara reo fahalalana rehetra no raisina izany na kely na be ny fatrany ahoana no amaritany baiboly ny fahendrena ahoana no ianarana n'izany fahendrena zany ary ahoana no ampiarana n'izany a eo amin'ny fiainantsika andavanandro ary farany inona ny soa azontsika amin'ny fanarahana ny fahendrena ara-baiboly reo fanontaniana ireo angamba no mamintana ny herinandro fahavalo zay ny rahantsika teto fahendrena hoentina miaina amin'ny mpahamarinana ary mpiara-mianatra namana efa hitantsika fa manome famelan-keloka ny fahasoavan'Andriamanitra ary mamorona fo vaovao ao anatin'ny mpanota mibebaka zay miaina amin'nympinoana izany ny famalina ny fanontaniana hoe inona moa ny atao hoe manisa ny andro zay ainatsika zay mitarika atsika anana fo endry de misy valiny anankiray mahitsy sady akaiky de izao ny manolo tena mitoy andeha mimpatokina amin'Andriamanitra zany no atao hoe manisa ny andro fantatsika fa mielina toy ny fandalon'ny omaly ny androtsika misy reo mbola vao eritrerony de efa pao ny fahafatesana ao reo mba somary mahazo taona kely kanefa dia tsy lava koa zany fa mbola amin'ny fotoana tena ilany ny zanaka manjafy
ireny olon-dalaitsika ireny a dia paony fahafatesana ihany koa izy ireny. Ry mpiara-mianatra namana, ny manisa ny androntsika eto an-tany de tsy inona fa ny fiaraha-mandeha ampatokina amin'ny fomba mitohy amin'Andriamanitra izany. Isan'ny zava-dehibe zay ilayntsika fantarina ny fianarana manisany zany androntsika izany. Foy ny fiainantsika toy ny zavona, ary rehefa robarobaitsika izany a dia miafara mandrakariva amin'ny tsy fahombiazana sy ny nenina. Firifiry moa reo nanjeny andro lava, nanarara ohatra ny fotoana zay nananana ny fahafahana teo am-pelantanana dia nandalo lany foana na nanao fitondran-tena tsy araka ny tokony ho izy, de rehefa aveo a tratry ny fahosana, tratry ny arerahana, indraindray tonga ao anatin'ny fahantrana sy ny fahasairanana isan-karazany ihany koa. Mandritra ny fotoana zay foy ananantsika dia eo anatrehantsika mandrakariva ihany koa ny fahotana, ary izany rehetra izany a dia eo ambanin'ny fahatezerin'Andriamanitra raha mamaky ny Salamo 119 hatramin'ny faraka ambin'ny folo isika. Nefa mahafinaritra fa Andriamanitra dia manondraka ao antsika ny fahasoavany ary mahampoka antsika amin'ny famindram-pony. Salamo 117 sy 114. Rehefa manaiky ho ampiasain'Andriamanitra isika dia mianatra manisa ny androntsika, ary amin'izany no azoantsika ny tena fahendrena ka hovainao tahaka ny endrik'ilay mpamorona antsika isika sy izay ianarantsika tahotra sy fanajana azy. Ny fahazona fahendrena izany a dia mitarika antsika hibebaka aloha, ary aveo a anao ny asa tian'Andriamanitra zay ataontsika. Salamo 120 ihany no mampianatra antsika an'izany, ny 17 ka hatramin'ny 17. Ry mpiara-mianatra namana, indraindray mandalo fahoriana isika, kanefa ao anatin'izany a dia aza donona fa tsy afoy isika. Zao no voalaza amin'ny Salamo 120 ka ny 17. Salamo 120 fony azo pahoriana ianao dia niantso a ka namonjy anao a, namaly anao tao amin'ny fiafenan'ny kotrokorana ary ny zatoetranao tao amin'ny ranony meriba. Salamo 120 ny 17. Isan'ny miteraka resaka mifanohitra indraindray io fizantoetra tao meriba io. Raha ny tena marina dia nakafanan'Andriamanitra ny Israely tao meriba. Zao no voalaza ao amin'ny Exodosy 17 noho naka ny fanahiahany Jehova hoe eto aminay ve Jehova sa tsia. Exodosy 17. Fa Andriamanitra ihany koa etsy an-daniny ny zahatoetra ny vahoakany ao amin'ny Salamo 120 ny zahatoetra tao amin'ny ranony meriba. Ry mpiara-mianatra namana, ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika dia fahatokina, fianteherana, fankatoavana. Raha endry ireo zanak'Israely ireo a dia naomby tamin'ny fitsapana, de ho nanao fahagagana lehibe tamin'izy ireo Andriamanitra ary nomembo ny nahitra izy. De ny jerentsika ny fanandraman'i Josepha ao amin'ny Genesis 7:30. Rehefa nogadraina tamin'ny vy Josepha, nampijaliana sy nampahoriana, natao tao tranomaizina, dia nandray fanapahan-kevitra feno fahendrena izy, anompo an'Andriamanitra na inona toe-javatra misy. Rehefa naompo tamin'ny fitsapany Josepha dia nasandratr'Andriamanitra izy. Salamo 110 ny 17 ny ariary ny fahendreny ka nasain'ny Farao nampianatra ny loholona ny fahendrena ny men'Andriamanitra azy izy. Salamo 110 ny 12. Ary tamin'ny alalan'i Josepha no nanomezan'Andriamanitra fiainana ny fianakavian'Israely manontolo zay saika ringan'ny mosary. Salamo 110 ny 13. Ry mpiara-mianatra namana, ny lalan'ny ratsy fanahy ao amin'ny Salamo 140 ny 4 dia misarika antsika isan'andro isan'andro, mitaona antsika hanota hiala amin'Andriamanitra, hifaly amin'ny ratsy. Kanefa mazava ny tenin'Andriamanitra, mitaona antsika hanana fo endry, ay manisa ny androntsika zay mandalo sy miserana. Rehefa azontsika tsara ny atao hoe manisa ny andronay mandalo, manisa ka mandray an'ilay fahendrena avy amin'Andriamanitra,
manolo tena mitoy andeha amin'ny fatokina dia andray fitahina avy amin'izany isika. Ny salamo voalohany, ny salamo faharoambin'ny folo amby zato, ny salamo fahavalo amby roapolo amby zato de milaza fa ho sambatra isika. Ny salamo voalohany andininy fahatelo de milaza fa ambinina ny asantsika. Ny salamo faharoambin'ny folo amby zato de milaza fa ahery ny taranantsika. Ny salamo faharoambin'ny folo amby zato ihany koa milaza fa azo zavatsoa sy arena isika. Andeha amin'ny fahazavan'Andriamanitra, hitantana mipahitsiana ny raharahantsika, tsy angozoozo fa ho tsarovana ary tsy atahotra ary vaovao ratsy isika. Andresan'ny fahavalo ary isandratra amboninahitra. Ny salamo fa 150 dia vavaka, fangatahana fiarovana amin'ny fakapana avy ao anatiny sy avy any ivelany. Tsy vitany hoe tandodomdoza fotsiny mantsy ho voafandrika ny ratsy fanahy fotsiny ny mpanao salamo, fa alay-panahinao tahaka ny ratsy fanahy ihany koa aza. Ny lafiny voalohany zay nampalemy mpanao salamo dia ny vavany, ary mivavaka izy mba ambenan'ny tompo ny varavaran'ny molony. Salamo fa 150 ny andininy fahatelo. Ny fiambenana ny vavadin'ny tanàna tamin'ny andron'ny baiboly, zay fiarovana n'ilay tanàna no aseho amin'io sary anohatra io. Miresaka ihany koa ny amin'ny hoe mpivavaka tsara ny baiboly. Rehefa miresaka hoe mivavaka tsara de tsy hoe zay manana teny tsara rafitra, zay manana fehezanteny lava ho alahatra eo masom-bahoaka no atao hoe mpivavaka tsara. Ny mpivavaka tsara dia tsy zay miseho mpivavaka ka isaky ny mihetsika dia maneho an'izany fihetsika izany ho hitan'ny hafa, fa ny hoe mpivavaka tsara dia fiainana andavanandro, fiainana asa atao isanandro, asa atsika mihitsy ny vavaka, asa marina ataon'ny olona, ontsy ny apokalipsy 7:10 ka ny andininy fahavalo. Raha miresaka hoe mpivavaka tsara ny baiboly dia miresaka olona anankiray zay nanokana ny fiainany amin'ny fomba maharitra sy mitohy ho an'Andriamanitra, zany no atao hoe mpivavaka tsara, ary misy fiantraikany eo amin'ny fiainany andavanandro sy ny fifandraisany amin'ny hafa izany. Rehefa misaintsaina ny asa nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona lavo isika, de gaga fa Andriamanitra dia andray ny olombelona mahantra sy lavo ary hitondra azy ireo sy anome hery ara-tsaina ho azy ireo, hisin'ny fahasoavana miasa ao anaty, manova ny toetra mampanahy, mamolavola ny olona ho mendrika zay efa nomanan'Andriamanitra ho azy ireo, olombelona zay mendrika ho mifanatren'Andriamanitra, mendrika ho naman'ny anjely ary hanana firaisana amin'Andriamanitra, ary mendrika ny ara-monina aminy mihitsy rahatra zay. Ry mpiara-mianatra namana, mino aho fa faniriana lalina mamen'ny fonao izany, ary te handrotsaka an'izany fitahina izany eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Raha toa ka tsy de tadiavin'ny olona loatra noho ny fahasambarana ny fahendrena, dia Andriamanitra kosa mametraka ny fahendrena avy aminy mba hitondra fahasambarana ho an'ny olo-miaina. De ho sambatra ve ianao? Ka tsao ny fahendrena. Tsy manome safidy atsika Andriamanitra hoe inona ny tianao, fahendrena sa fahasambarana, fa ny fahendrena avy amin'Andriamanitra de mitondra atsika ho eo amin'ny fahasambarana. Lalana mitoy zany, dia lavitra eo amin'ny fanaranan'i Jesosy zay hitondra fifaliana sy fitahina ho antsika, ary ho hitan'ny hafa sy andraisan'ny fitahina ihany koa. Ny fanondriko de izao, isika tsiraray avy zay nanaraka ny fandaharana sy nianatra niny leson'ny lesona fahavalo zay mampianatra atsika ny fahendrena hoentimena amin'ny mpahamarinana iny, de anana fanandramana vaovao manomboka androany, hiara mandeha amin'Andriamanitra ary sady ahita fifaliana no izara fifaliana ho an'ny hafa ihany koa ho voninahitr'Andriamanitra.
rainay be fitiavana ny an-danitro ho anao ny saotra ny dera ny laza ny voninahitra satria notazominao teto ny fahaliananay nandritran'izay minitra vitsivitsy izay nandray fahendrena hoentinay miaina ampahamarianana ampio zay mba hahatakatra tokoa zay tadiavinao aminay anao fampiarana an'izany ahita vokatra tsara ary ho anao rery ny voninahitra satria hamoa hitondra fitahina ho an'ny hafa izahay misaotra ihany koa noho ny amin'ny fahalalan-tanana izay nomenao ity mpanomponao ity nahafahany nandrotsaka fanatitra androany mba ho fampandehanana ny teninao any amin'ny vohitra sy ny tanàna zay faran'izay lavitra indrindra hilaza ny fahatsaranao ka hitondra an' Jesosy ho ao am-pony ny mpanaraka izany tetikasa izany ta io ihany koa ny fitaovana nampiasaina sy ny mpikirakira rehetra mba samy mbola hita fifaliana amin'ny fanomponanao ka dia hanatsara mandrakariva ny vitany amin'izany fanompona izany de ta io ty mpanaraka ny fandarana ity mbola olina ka dia eo nafinaritra aminay indray amin'ny fotoana manaraka tonononay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mianatra eo tongotrao